Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia tany Ankazo Andakana no saviden'ny fikambanana miasa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara na ny mifamahy izany ny sabotsy lasa teo fambolekazo iarovana indrindra ny tontolo iainana. Zanakazo kesika sikininina valonjato fototra no efa voafantina noho ny volena ny velaran-tany 10 hektara nandritra ety hetsika fambolekazo ity. Mariana fa nisan'ny fiara-miasa teo amin'ny tokona andraikitra sy mipona tany toerana ho fanamafisana ny tarigetra ny hoe ndeha fametanana ho an'ny ho avy tsara kokoa. Mariana fa hetsika fanao isa taona eo amin'ny kambana mifamahy na miasa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara izao fambolekazo izao. Tsy ahivana fa isan'ireo teboka lehibe 5 any mpanany mifamahy ny anjara biriky ny fampandrosoana ny firenena fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana. Akoatra izay dia eo ihany koa ny famerenana ity toerana ambolena azo ity ho toerana ahafahana hitsangatsanganana sy hialana voly, ny fampazariana ny miralenta ary fampivoarana ny fiarian'ny isa-tokantrano indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Ka tafiditra ao anatin'ny tetikasa mifanjohy amin'ny fanentanana ny praimoniona ampiasa fatapako ifarimbonany amin'ny malagasy environnement sy ny tsera izao hetsika fambolekazo izao.